fa tena mahamenatra mahavaky fo tsy mahatoky tsony ny olona hoe raha tonga ny fitsarana teny olona reny a dia mivoaka fotsiny fa misy fitsarana ambany ampabe maso fahotana ny corruption fahotana ny corruption fahotana corruption akoatran'ny didy amantarana foa manokana mampiditra zany amin'ny elo izany corruption zany ary zany tsarao corruption conviction personnelle asakasaka reo mieritreritra eo ny bebaka ohatry tsisy fotoana ibebahana tokony mba teneny amin'ny Rajoelina koa la izy ary tokony ampiasainy amin'ny Raha Vatomanga satria izy amony tsy malala fa corruption nalany an Rajoelina corruption teo amin'ny CENI teo amin'ny HEC tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany nivoaka tamin'ny fanginany Fanny taoriny kabary izay nataon'ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis fa 7 volana May 2020 kabary izay nataon'ity ministra ity dia kabary feno fasahina mamaky bantsilana ny firongatry ny kolikoly eny amin'ny sampandrarany fitsarana mamenatra n'ity ministra ity ny toejava-misy ho izy ary mahavaky fo satria tsy atokisan'olona intsony ny fitsarana nilaza izy tamin'ity kabary ity fa anao izay fomba rehetra hiadina amin'ny kolikoly eny anivon'ny fitsarana ary manentana ireo mpitsara rehetra mba hiasa ampamarinana hiady amin'ny kolikoly eo indrindra isika nandefa afatra mivantana ho an'ity ministra ity i Fanny satria tsy tokony mpitsara irery ihany no itodian'ny ministra raha hiady amin'ny kolikoly izy tokony atomboka any amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Andriamatoa Mamy Ravatomanga ho i Fanny satria i Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanao kolikoly hitataratra amin'izany teny amin'ny CENI HEC eno na dia teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny maro hafa zany hoe raha lazaina mahitsy dia zao kolikoly no natafapetraka ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy ho i Fanny ame afatra kely ny ministra fitsarana Benjamin Rakotomandimby tsika zao zany teneniny fahotana ny corruption fahotana ny corruption fahotana ny corruption da any mpitsara ihany izy no mitodika tokony mba teneny amin'ny Rajoelina koa la izy ary tokony ampiasainy amin'ny Mamy Ravatomanga satria izy amony tsy malala fa corruption nalany an Rajoelina corruption teo amin'ny CENI teo amin'ny HEC tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany de maninona le olona manendry azy izay patron izay ny tena tompon'ny corruption sy mampanao corruption an'le mpitsara maninona raha io aloha ny tenenina voalohany ary inona no anekeny an'le postra na ministra raha ohatra ka tsy manaiky corruption izy nefa ny olona izay nametraka azy corrompu tsy vanina tokony ao izy nitoroteny voalohany hoe zao le izy président ekeko ty poste ty satria za teo ministra alohan'ny retraiteko fa kosa manomboka eto ny corruption izay nataonao dia hofanantsika ka nanilany ianao rany ho président de la république de corruption satria ianao dia tsy manana zopirenena malagasy intsony fa efa very ny magasy ianao zany fa za le mitondra eto ka izao tsy eken'ny fanahy koa izay mivavaka ny fipetrahanao eo en tant que filoka noho izany dia anome baiko aho ny fitsarana malagasy mba ilaza fa tsy manana zopirenena malagasy tsony ianao ka noho izany dia tsy mahazo mitondra ny Madagasikara zay zany ny corruption voalohany ho antsika izay mbola tsy naharaka ny lahateny izay nataon'ny ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin dia tsara ihany raha ratsika kely momba izay fahotana ho izy ny corruption ary navery ny intelo mentona be zao izany ankoatra ny didy amandalana ho izy ny azo manokana dia mampiditra any amin'ny elo izany fanaovana kolikoly izany ary zay no tsy hanaovany resaka corruption araka ny nambaran'ity ministra ity nanentana ny mpitsara rehetra izy ireo mpiasa ny fitsarana rehetra mba hijoro hiasa ampamarinana ho lavitra ny kolikoly lavitra ny corruption ho ity ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis andao arenina ny fitsarana ndao averina ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana mampalahelo izy ary mavaky ny fo mahita ny ankabetsan'ny vahoaka dia efa tsy mahatoky intsony ny fiasan'ny fitsarana raha atao ho izy ny referendum hoe inona no mety amin'ny vahoaka maso solony maso ny fisolon'ny nify ve sa hoentina eny amin'ny fitsarana mahatahotra ho ity ministry ny fitsarana ity fa mety ho lany
ny maso solony maso satria efa tsy atokisan'olona intsony ny rafitry ny fitsarana eto amintsika ka manentana ny mpitsara rehetra izy mba ijoro hiasam-pamarinana ho lavitra ny kolikoly da hoenontsika kely ny ampahany kabary zay nataony Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis. Manentana antsika mpitsara ny avana andotsika ijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana mba hamerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana fa tena mahamenatra mahavaky fo ny mahita hoe fitsaram-bahoaka satria ny dikan'izany tsy mahatokontsony ny olona hoe raha tonga ny fitsarany teny olona reny a dia mivoaka fotsiny mahazo MP fotsiny reny na farafahabetsany contrôle judiciaire mahatahotsy ny olona ary raha atao ngamba ny firatao moa hoe inona mety aminareo maso solomaso nify solonify sa mety raha ny fitsarana tianina matahotra volany le hoe maso solomaso nify solonify fa tsisy any an'izany fitsarana zany samy teny an'izany a satria fantotry ny toetsain'ny vahoaka malagasy ary andao aleny ty fitsarana ty sahiny teny anareo isan'andro any amin'ny avanareo any fa misy fitsarana ambany mpabe maso fahotana ny corruption fahotana ny corruption fahotana corruption akoatran'ny didy amandarana hoa manokana mampiditsany amin'ny elo izany corruption zany ary zany tsarao corruption conviction personnelle asakasaka reo mieritseritra eo ny bebaka ohatsa tsisy fotoana ibebahana dia raha pitso ao bebaka amin'ady araiko io so dia tsy tonga amin'ady so dia tsy tokoko milady mety ozy nareo toroteny zany a zay raisanareo azy mafakaby izao a tokony ady amin'ny kolikoly ny vahoaka malagasy fa tsisy karazan'olona hoe inareo miady amin'ny kolikoly zay fizana ihany anay dia rehefa tsaky zay a dia mba manao transaction rehefa tsaky zay a dia mba mangataka mba mampotoa zay nanagatonao mampotoa no itoviny olona mijaga fa tsisy hoe zay manampola dia ato mampotoa misy frigidaire atao a misy canal plus tao a misy salle de sport tao a misy resaresa tao a ary varaka hoe 10 millions d'ariary ny droit d'entrée tao ody falina dolo ny mpiaramasaky ohatsy tsy mariny zany atao raha akany hitantsika eo namarana ny kabary dia zao fantany fa sarotra dia sarotra ny miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ana dia zany tsy lavolefona amin'izany ny ministry ny fitsarana ary mampirisika ny mpiasan'ny fitsarana rehetra mba hiady amin'ny kolikoly hiara-entana miaraka aminy tsy maninona ho izy mety ho alan'olona ary mety ho elingelen'olona amin'ny asa noho ny fijoroana amin'ny famarinana fijoroana miady amin'ny kolikoly raha ny azy manokana ho izy dia tsy mampaninina azy raha alan'olona izy na hoe lazaina fa manelingelona ny asan'ny gouvernemanta tsy mampaninina azy zany ho izy raha ny fijoroana amin'ny famarinana no atao tsy vitany nanentana ny mpitsara ihany izy na mpiasan'ny fitsarana fa nanentana ny ray aman-dreny tsirairay ihany koa izy mba hampianatra ny zanaka ary mampitodika ny zanaka ny malagasy rehetra hivavaka ary entina mbavaka ihany koa ny zanaka malagasy mba hitodika amin'ny fahamarinana mba hiadivana amin'ny kolikoly izay manjaka eto Madagasikara eto mbavaka aposiaka ianareo zany ady asany amin'ny kolikoly satria mety tsy tian'ny olona ianareo fa kanareo mieritseritra fa misy fitsarana ny tian'ny olona ary tsy fitiavany olona tadiavo fa ny asa vita ngamba raha atao sondage izy amin'ny isa tena matrebirebenareo amin'ny gouvernement fa mety voalohany zany amin'ny tsy azo azon'olo dia fampapatatra zany izy zany natao sondage dia olona natao sondage ezomanodeny raha dia mampahery ako Ramatoa Fadila Kapobeny mampahery anareo lehibe ny fitsarana isan-kazo eto Antananarivo na ny fitsarana kapo na fitsarana ko na fitsarana Maraboka voalohany na fitsarana sany fanaovana fanjakana na fitsarana rabolo dia nareo teny fitsarana sany azy kolikoly eto Antananarivo sany Tomasina koa nareo dia nareo teny fitsarana sany azy kolikoly any Mahajanga miaraikitsany fahatamanytsirana koa nareo a ary ay hoe nareo Antananarivo miaraikitsany Tomasina izafady
dia niany mahazaka narekitra ny antsiranana ary na fianarantsoa mirekitra ny todiara dia makasika ka tokola makatena tokovavy ny fiadaran'ny tompo anio aminareo tsirairay avy ary apahariko araka etiny fa misokatra. Eto ampamarana dia zao hitantaratra fa mia masay miteny ny ankabetsan'ireo rafim-panjakana misy eto amintsika satria efa tsy hitako hafenina intsony ny toejava-misy eto amintsika, ny kolikoly, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanjakany risoriso sy ny maro hafa tsy voatanisa. Ary izay tokoa no antony nanararotany Fanesoernef nandefa afatra mivantana amin'ny ministry ny fitsarana satria hita taratra omaly fa tena say izy ny teny sy namakibanitsilana ny firongatry ny kolikoly ao amin'ny rafi-pitsarana eto Madagasikara. Fanontaniana ety amin'ny farany dia zao araka izany rehetra izany dia midika ve izany fa efa antombotra ny farany amin'ity fitondrana ity sa inona marina ny tena zava-misy? Hoarantsika miandalana eo ny mety toy ity toedra raha ity ary izay ihany koa marina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.